aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Hitsangantsika idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:20 manomboka eo amin'ny andininy 7:20 hatramin'ny 9:30. Salamo 7:20 ny andininy 7:20 hatramin'ny 9:30. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: mahagaga ny teny vavolombelonao ka dia mitandrina azy ny fanahiko. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Mitanatana vava aho ka mihanahana fa ny didinao no iriko. Todio aho ka mamindrafo amiko araka ny tokony anjarany tiany anaranao. Ampitoery eo amin'ny teninao ny diako ary aza vela hanapaka izay mety ho faharatsiana. Vonjeo amin'ny fampahorian'ny olona dia hitandrina ny didinao. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny davanao ary ampianaro ahy ny didinao. Rano mandrika no mijononoka amin'ny masoko noho ny tsy fitandreman'ny olona ny lalanao. Amen. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tonga manoloana anao izahay ary mahita ny voninahitrao amin'izao ora sy fotoana izao dia midera sy mankalaza ary manaja anao. Tonga manoloana anao izahay ary mahita ny fahamasinanao amin'izao ora sy fotoana izao. Mitehatratra, manaitry tena, mangataka ny famindramponao satria ny ota no mandrakotra ny fiainanay. Dia manoloana anao ilay loharanon'ny famindrampo ry Tompo Andriamanitray. Ianao ilay vombo teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny ranao. Anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Hampatoky anay ny teninao manao hoe voavela ny elokao. Ary manoloana anao ilay tompo ny teny izahay. Ny famohan-kevitry ny soratra masina dia tsy efa ny sain'olombelona. Irao ary ny fanahy masina amin'izao fotoana iarahanay mandinika ny soratra masina izao mba hampiorina anay amin'ny finoana, hampitombo anay amin'ny fahalalana marina anao Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona. Amin'ny anaranao no hanoana izany vavaka izany. Amen. Ny Jaona 5:7-30 hatramin'ny farany. Jaona 5:7-30 hatramin'ny 7:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara kanefa tsy mety manatona ianareo hanananareo fiainana. Tsy mandray laza avy amin'olona fa fantatra ianareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponareo. Izao dia avy amin'ny anaran'ny draiko nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anaran'ny tenany dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo izay mifampiady laza ahoana ny fino nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa dia tsy tadiavinareo. Aza ataonareo fa izao no hiampanganareo amin'ny ray. Misy ny mpiampanganareo dia Mosesy izay hitokinareo. Fa raha mba nino ny Mosesy ianareo dia ino aho satria nanoratra ny laza izy. Fa raha tsy nino izay nosoratana ianareo, ataonareo ahoana no fino ny teniko. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jesosy, faly izahay satria mbola ampaharetinao amin'ny fandiniana ny teninao ary ny asan'ny fanahinao masina mbola antenainay ahatanteraka indray izao fotoana izao. Hifanitsy amin'ny sitraponao, mbola hitombonay amin'ny fahalalananao. Misaotra Tompo. Amen. Eny ary mandinika ny filazantsara ka ny Jaona 5:7-30 hatramin'ny 7:20 isika. Efa niverina amintsika izany filazantsara ka ny Jaona izany dia mamerindesina kely aloha. Toko 1:20. Ankoatr'izay
misy an'izany koa any amin'ny sinoptika samborana ny Jesoa nosoratana tany Efesosy na taona firy 85-95 eo ao anatin'ireo elanelataon'ireo zany. Iza ny mpanoratra? Jaona. Inona koa ny azo lazaina? Mampiavaka ny filazantsaraka ny Jaona ny fisian'ilay vavaka nataon'i Jesoa, fa tsy hoe vavaka nampianarin'ny tompo fa vavaka nataon'ny tompo. Ao amin'ny Jaona toko 7:10. Ny fanambaran-tenan'i Jesoa ilay manao hoe izaho no mofonaina, izaho no vavahady, izaho no fananganan'ny maty sy fiainana, izaho no voalobo, izaho no mpiandry tsara. Inasina tsy voalaza? Izaho ny lalana sy fahamarinana, izaho ny fahazavana izao tontolo izao. Efa nresahantsika izany. Inona koa? Na ho any androsika. Jaona toko 7:17 no ilazana fa i Jaona no nanoratra. Tsy hoe ilazana fa i Jaona nanoratra. Ao izy dia milaza ny tenany saingy amin'ilay hoe ilay mpianatra tiany Jesoa indrindra. Ny Jaona 13:23. Ny taona nanoratana dia efa anambarantsika teo elanelany 5:20 ary ny tanjona izay tsy voalazantsika teo fa efa fampiresantsika ihany dia ny hahatonga ny olona ino fa Jesoa no Kristy mba hanana ny fiainana mandrakizay. Ny Jaona 20:31. Misoratana izany ity filazantsara faefatra ity mba ahalalan'ny olona fa Jesoa no Kristy ka hanana ny fiainana mandrakizay. Efa nambara tamintsika fa i Jaona dia tsy mba maty martyra na dia tena niaina atao anatin'ny fiainan'ny fiangonana voalohany andro ny fanenjehana mahery azy, fa natao sesitany tany Patmo izy. Rehefa vitany sesitany dia nipetraka tany Efesosy izy ary maty toy ny fahafatesan'ny olona rehetra izy fa tsy maty martyra. Izay zany dia mampiavaka ny Jaona ankoatra ny filazana koa hoe izy no apôstôly maty farany indrindra ary ny antitra indrindra efa mitehaka ny 100 taona izy vao maty. Teraka ny taona 4 tao aorianan'i Jesoa Kristy. Izany efa nresantsika daholo. Inona no lohahevitra misongadina ato amin'ity filazantsara araka ny Jaona ity? Voalohany dia ny filazana fa Jesoa Kristy dia Andriamanitra sy teny tonga nofo. Ny Jaona toko voalohany, andininy voalohany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia Andriamanitra. Any amin'ny toko 7:20 ny teny dia tonga nofo niara-monina tamintsika. Ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesoa, ilay andiny soratra masina lazana hoe eo anivony ny Baiboly manontolo. Izany moa dia ambaran'ny mpandinika fa asa ianao raha mba hiezaka namarina izany io no ao afovoany indrindra amin'ny Baiboly. Ny Jaona toko 7:20 dia azontsika marina izany raha teny izany tokoa fa misy mpandinika dia milaza izay. Ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesoa ilay manao hoe toy izao ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany hitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Foto-kevitra anankiray fahatelo izay misongadina koa dia ny amin'ny hoe ny mino no manana fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay amin'ny finoana an'i Jesoa ao amin'ny toko 4:7. Ary farany moa dia misongadina ato
ny famantarana fito nataon'i Jesosy manomboka eo amin'ny fanovana ny rano ho divay tamin'ny fampangaram-bady taokana. Ny fanasitranana ilay lehilahy narary 23 taona hitantsika ity toko fahatiny ity. Ny famahanana ny olona lehilahy tsy ho 5,000 eo amin'ny toko fahaenina dia fito ny famantarana. Ambara hoe famantarana fa tsy fahagagana ho ny mpitoroteny tamin'ny alahady teny amin'ny TPM Ivato alahady 20 janoary. Tsy fahagagana fa famantarana mety nijaona milaza azy ato amin'ny filazantsara araka ny jaona. Ho an'ireo filazantsara sinoptika dia mitanisa fahagagana fa ho an'ny jaona dia fito no famantarana lazaina, ary ho an'ny fampangaram-bady taokana dia izy ihany no manambarany amin'izany fa tsy mba nolazainy ny hafa izany. Ngamba tsy mba nanakatra, tsy nanatrika an'ilay fampangaram-bady ngamba ny sasany. Aloha tsy atao angambangamba fa mba resaka izany. Izay izany fito fahagagana na tondrony hoe famantarana ato amin'ny filazantsara araka ny jaona. Misy fizarana efatra, ity dia fizarana hafa indray atolotra antsika. Ny falorana izay toviany ny mpandinika rehetra fizarana manokana mihitsy. Ny toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny 9:20. Ny asan'i Jesosy Kristy izay lazaina ao amin'ny toko voalohany 9:20 hatramin'ny toko 12:20 andininy 15. Ny herinandro masina izany hoe ny fisedrana ny Jesosy manoloana an'ireo fanontaniana samihafa nanomboka tamin'ny akarany tao Jerosalema alahady Sabatry Fy ka hatramin'ny nitsanganany tamin'ny maty alahady Pasika. Perikôpan'ny herinandro masina ao amin'ny jaona dia ny toko 17 hatramin'ny toko 20. Ny toromarika farany ao ilay misy any hoe moty hava ianao fa hano ary ny ondriko, andraso ary ny ondriko fa hano ary ny ondrikeliko. Toromarika farany nomeny Jesosy, ny toko 120. Ireo manamarika efa nilazaintsika teo dia ny fanorantenan'i Jesosy amin'ilay hoe izaho no miisa fito sy ny vavaka nataon'ny Tompo amin'ny toko 17. Mba hahafahantsika miatrika amin'izao anjara mofinainantsika izao dia ampatsivina ny contexte misy ny filazantsara araka ny jaona sy misy ity texte mofinainantsika ity. Ny filazantsara araka ny jaona dia voamarika fa ny Jiosy dia tena nanantena ny atao hoe fiainan-danitra ary niandry ny Mesia ho tonga. Nandrasan'ny Jiosy, nanana fanantenana ny amin'ny fiainan-danitra ny Jiosy ary niandry ny fahatongavany Mesia. Izay zany dia tsara hifantohantsika rehefa maka an'ity mofinaina ity isika. Ny Jiosy koa dia niambo ho any tompo ny soratra masina. Anazy ireo fa tsy hombona ny mamizana amin'izy. Tompo ny teny fikasana ny Jiosy, niambo tamin'izany izy ireo. Ity texte mofinainantsika ity dia ao anatin'ny perikôpa misy nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy narary nandritra ny 27 taona tao amin'ny farihan'ny Betesda. Andro sabata no nanasitranan'i Jesosy an'ilay lehilahy marary naharitra, ary rehefa sitrany somatsara ilay marary dia nanao fanamariana ny Jiosy tsy nanaiky an'izany fanasitranana andro sabata izany. Ny toko 5:9-20. Ary izany ny Jiosy dia nanenjika ny Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 ny valiteny nasetry ny Jesosy an'izany fanenjehana nataon'ny Jiosy izany, ary tafiditra ao anatin'ny valitenin'i Jesosy ny anjara mofinainantsika 7 hatramin'ny 7. Farana amin'ny fanontaniana na teboka manontany izany
fanamariana nataon'i Jesosy izany. Inona ary no azo lazaina tao anatin'ity perikopa ity? Tsy afaka zany ny fisainantsika raha nidinika an'izao anjara mofinaina izao amin'ny fahafantarana fa ny Jiosy dia isan'izay nanantena ny fiainan-danitra na ny ataontsika hoe mandrakizay ary miandry amin'izany atao hoe Kristy na Mesia. Izy no nieritreritra fa hantompo ny soratra masina. Ity texte ity dia valitenin'i Jesosy ho an'ireo Jiosy manana izany eritreritra izany. Ny voambolana anankiray izay hojerentsika dia ilay manomboka ny anjara mofinainantsika manao hoe dinihina-reo. Ery amin'ny fotopenja dia ahoana ho ny mpandinika? Diniko. Inona ny mahasamihafa an'izany? Andehana ohatrysika ny teny anankiray hoe hano ny vary, haninareo ny vary, hanonareo ny vary, haninareo ny vary, fa tsy teny hoe laninareo ny vary. Ny teny fototra io napetraka io azavaintsika dia hoe eurenaté. Raha dika amin'ny heviny dia hoe tahaka ny liona mitady ny zanany very eraky ny lohasaha. Tena hoe romotra mihitsy aiza ny zanako. Tahaka ny alika mitady riemby, izany hoe filazan'ny mpanazava moa dia hoe ny alika mitady riemby manaraka ny fofon-dremby izay tadiavina. Fa heviny koa angalana ny hevitrio dia ny hoe ny olona mitrandraka vato sarobidy izay tena misahirana mandoatra dia mandoatra dia mandoatra dia mandoatra ny tany. Rehefa voaloatra indray ny tany dia atao inona? Entina eny anaty rano amin'ny sahafa dia sy vanina izay vao mahita raha mahita. Io zany voambolan'io dia miteny mihitsy hoe dinihina-reo. Rehefa mamaky izay ilay hoe tsy miala amin'ny contexte-tsika, rehefa mamaky ny contexte-tsika dia tsy teny baika io akory hoy ny filoha izay hoe tsy impératif hoy nareo zana-bazaha, fa tsy teny baika hoe dinio, fa na isika ary dia voafandry fa hoe tahaka miteny hoe nareo dia mandinika ny soratra masina, dinisinareo ny soratra masina kanefa izay ilay vaky teny dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara kanefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana. Io ilay hoe ny Jiosy dia mieritreritra fa misy ny fiainana mandrakizay ary miandry ny Mesia izy. Tena tao am-pon'ny Jiosy izany, mandinika fatratra ny soratra masina izy nefa tsy mety manatona ny Jesosy la iambara ny soratra masina ho Mesia. Raha ny contexte zany ny jerentsika dia ilay hoe dinisinareo eto amin'ity dika teny ambany masosika ity no izy fa tsy ilay hoe dinihonareo. Tsy mibaiko izany hoe mazotoa mandinika soratra masina mba hananana fa ao no misy ny fiainana mandrakizay, fa toa famelezana ny Jiosy manao hoe nareo dia mandinika ny soratra masina io kanefa tsisy zava-pantatrareo. Izay izy raha tsotsorina. Dia mpandinika milaza hoe ho an'ny calviniste sy ny lutheranina dia ilay faharoa ilay ery amin'ny vodipety izany no raisa dinihonareo, mibaiko izany. Fa ho an'ny mpandinika hafa ao anatin'izany ry Masinda Augustin dia manao hoe lany andro mandinika ny fotsiny nareo nefa nareo dia mandany andro mandinika soratra masina, tena miohaka amin'ny soratra masina nefa tsy tonga amin'ny tanjona akory, tsy mety manino manatona ianareo.
zay zany a no mahasavidy atao hoe mandinika soratra masina tsy miala amin'ny contexte tsika ary mijery ifotony ny teny vo miainga moa izy zany dia tonga dia misy note kely ery ambony hoe 5 dia midina eny amin'ny Wikipédia misy inona zany misy hevitra ifandroritanao zany dia zay le hevitra ifandroritana ny anankiray dia manao hoe dinihonareo mibaiko mandidy ny anankiray dia manao hoe dinisinareo ny soratra masina hiarana eo ny soratra masina dinihina hoe laninareo ny vary tsy hoe lanio ny vary zay dia izy moa matoa misy ny zavatra anankiroa mipetraka io dia araky ny lazaina teo misy zavatra ifandroritana fa raha manaiky sika ampiny ny contexte zay ny lazaina teo a dia tonga amin'ny hoe fanambarana amin'reto jiosy nanenjika ny Jesoa nandika ny sabata na nasitrana indray narary 7 taona fanambarana amin'ireo jiosy ireo hoe nareo a dia mandinika mioaka mitrandraka ny soratra masina tahaka ny mitrandraka vatosoa nefa tsy hitanareo ny tena zavatra tsy tonga amin'ny fanatonana tsy tonga amin'ny finoanan'i Kristy ianareo ka tsy manana fiainana mandrakizay inona ary ny hevitra sy fampiarana ireo vitsivitsy ireo misy enina no notsiponina atao anatin'ity anjara mofinainantsika ity miainga amin'izay a eviteny a izay voalohany a mba tsy ho mpitondra baiboly na mpamaky baiboly tsy nisika na mpandinika ny soratra masina ihany fa mba ho tonga ny fahalalana marina ny Jesoa Kristy fiombonam-piainana ny Jesoa Kristy fanatonana ny Jesoa Kristy ka hanana fiainana mandrakizay tsisy dikany eo anatrehan'i Jesoa ny fiarahantsika ny fitondranao baiboly azany izy iny ka lanjay tsy hanaovana lanjay tsy vakina natao haingo fotsiny rehefa andeha hivavaka aty am-piangonana mikombona maleo miaina an'ilay ry isy manao an'izany aza neka hoe entina fotsiny iny aza neka hoe vakina fotsiny ka vakina aza neka hoe dinihana ka dinihana fa tsy nahatonga anao teo anatrehan'i Kristy andrain'i Kristy ka hanana fiainana mandrakizay dinihinareo ny soratra masina kanefa tsy mety manatona ianareo mba tsy ho mpitondra baiboly na mpamaky baiboly na mpandinika soratra masina fotsiny sika fa mba ho tonga amin'ny finoana any Jesoa mba ho tonga amin'ny fanorantena masina ny manaraka aza maivana na atao tsinotsinona ny testamenta taloha fa efa manambara ny amin'ny Jesoa Kristy koa izany eto a i Jesoa dia miteny hoe ery amin'ny 5:7 amin'ny anaran'ny Tompo aza ataonareo fa izaho no hiampanganareo amin'ny iray misy ny mpiampanganareo dia Mosesy izay itokinareo fa raha mba nino any Mosesy ianareo dia ino satria nanoratra ny lazà izy fa raha tsy nino izay nosoratany ianareo ataonareo ahoana ny finoteniko ny filazana hoe Mosesy dia manondro koa nireo boky nosoratany ny boky ny lalàna ireo boky 5 Genesisy Exodosy Levitikosy Nomery ary Deutéronomie ireo 5 ireo izay ambara moa zany tamin'ny fotoana ny testamenta vaovao ho soratra masina tsy ataontsika tsinontsina ny testamenta taloha satria efa manambara ny amin'ny Jesoa ireo tsy ao anatin'ny taratasy eny ampelantanantsika fa azo tany saina ny ao amin'ny Genesisy 3:5-10 ny taranakao anoritoro ny ombelahatongony efa faminaniana ny amin'ny Jesoa Kristy zany taranaky ny vehivavy anoritoro ny ombelahatongotry ny menarana ny Genesisy 2:12-7 teny fikasana amin'ny Abrahama
amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra. Ny Jaona 29:15 izay manamafy an'io. Misy hoe ravoravo mahita ny Abrahama rainareo. Jaona 8:56. Ny Genesis 17:10 faminaninany amin'ny Jesoa tonona hoe anoa azy ny firenena rehetra, hanoa. Genesis 49:10. Deutéronomie 18:15-18 mpaminany avy amin'ny rahalahinareo ihany. Deutéronomie 18:15-18 18:15-18 Deutéronomie 13:1-3. Ireo dia mafisina any amin'ny asany apôstôly 7:2-20 sy ny 7:7-30. Ao anatin'ny toriteny nataon'ny Petera, nataon'ny Stefanina, dia naveriny ao ny filazana momba ny Jesoa araka ny Deutéronomie 7:20, 7:12 sy 7:20. Atsan'ny apôstôly 3:22-7:37. Anamarinana ny tenin'i Jesoa hoe raha nino ny Mosesy ianareo dia ho nino ahy koa. Raha niraisinareo zany ny soratra masina ao amin'ny nosoratin'i Mosesy dia tokony finoana any Jesoa ianareo. Izay ny tiany Jesoa ambary. Anatsoahantsika hevitra hoe tsy tokony ho amavantsika kristianina ny testamenta taloha fa efa manambara raha teo ny amin'ny Jesoa Kristy izany, manomboka ny amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Malaki. Fa bokin'ny Mosesy moa no tena inofosan'ny Jiosy, dia izay no ifantohan'i Jesoa eto. Aza nesorana ny Baiboly fa toy ny manafoana ny Baiboly manontolo izany. Tsika moa dia ao anatin'ny fampatsihivana ny lanja ny tenin'Andriamanitra mamonjy amin'izao. Aza nesorana ny Baiboly fa manasitra ny manafoana ny Baiboly manontolo ny fanesoranao ny ampahan'ny Baiboly. Misy mianan-kendriny hoe hitsimpona ny teny hoe mibebaka izay rehetra ray fototra aminy ao amin'ny Baiboly dia inantsony ny maha-Baiboly Baiboly. Efa olona tsy te hibebaka mantsy. Atao esoriny indreo hovaina zavatra hafa. Atao mibabaka indray zany. Dia tahak'izay aza nesorana ny Baiboly fa toy ny manafoana ny Baiboly manontolo izany. Izany moa dia hitantsika any amin'ny faran'ny Baiboly ao bokin'ny Apokalipsy. Jesoa Kristy dia tena endry sady manan-tsaina rehefa namaly ireo jiosy izay nanentsika azy. Mba tokony ho fianantsika koa aza sen-dohatra foana raha toka misy olona manenjy na manao fanamariana miiba momba ny fikelezana nataonao amin'ny fanompoana. Maneho fahendrena mandrakariva ary mangata saina avy amin'Andriamanitra ahafahantsika mamaly ireny. Rehefa mamaky ny tantaran'ny herinandro masina isika Jesoa Kristy mifanehatra amin'ireo fanontaniana fandrika dia voalaza ny soratra masina fa namaly Jesoa ary namaly amin'ny fanontaniana, namaly Jesoa ary nialamaina ny mpanontany. Misy hoe tsy nisy sahy nanontany azy intsony. Eto moa dia teboka manontany ny faran'ny resaka nataon'i Jesoa. Miantona eo zany io dinidinika Jesoa tamin'ireo jiosy nanenjika azy io. Toa tsy namaly ve ny jiosy sa dia samy drava samy marina sa manaraka indray hoy ny jiosy mbola mitombo ny tantara ao amin'ny toko manaraka rehetra. Rehefa hiara-ny fanenjehana isika raiso ny lesona toy izay nataon'i Jesoa eto dia
manana fahendrena ary mangatasy saina avy amin'Andriamanitra mba ahazahoanao ny famaly mamaly ireny fanenjehana ireny. Ahitana taratra hoe olo-kendrin'Andriamanitra ianao tahaka ny Jesosy Kristy. Ny nampahirezako olona anankiray dia hoe tena ngataka fotoana mihitsy izy maly fa tsy maintsy mba hiaona amin'ny pastera. Dia izy fanenjehana tsy vitany intsony hoe miaritra fanenjehana dia izy sakay ireny masika be hono ny olona tsy maintsy masika presque le teny hoe masika dia rehefa sendran'izany dia atao hoe sakay ireny mampazoto mihinana mampazoto miasa foana ihany. Na tsy mpinatsakary ianao dia aleo aveo mitsiro fa mazoto foana ianao. Rehefa sendra ny sakay ianao masika be ny olona dia tsy manino eny sy manatsaina tahaka ny Jesosy aza rodromotra foana tsisy antony izany. Fa eo amin'ny fanenjehana dia mijoroa ampahindrena. Ny manaraka eo amin'ny 9:7 izao ny voasoratra: ataonareo izay mifampitady laza ahoana no fino, nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa dia tsy tadiavinareo fa nytaniana koa io. Avy amin'io andin-tsoratra masina io no ahatonga antsika mieritreritra amin'ny hoe mampanalavitra an'Andriamanitra ny doka, ny tehaka sy ny filamboninahitra. Aza miandry tehaka, aza miandry doka, aza miandry voninahitra fandrao tonga hanalavitra an'Andriamanitra isika. Ny olona mifampitohy amin'izay ihany ny olona tsy manana fanetretena dia sarotra amin'ny fahatongavana amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ny olona tsy manana fanetretena dia tsy mba tonga moramora foana amin'ny faharesen-dahatra anatona an'i Jesosy. Fa mbola azo ampiana ao amin'ilay hoe kanefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana. Inona izany? Rehefa mamaky soratra masina izany sika dia tsy hoe tsy tonga ho azy eo amin'ny Jesosy fa maninona? Misy finiavana takiana amintsika, misy safidy andrasana amintsika. Ety anatona an'i Jesosy ve ianao rehefa avy mandinika soratra masina? Ety ho resy lahatra ve ianao anatona an'i Jesosy rehefa avy mandinika soratra masina, sa hijanona fotsiny ihany amin'ny fandiniana tahaka ny Jesosy? Miandry ny safidinao sy ny fanapahan-kevitrao Jesosy, fa tsy hoe tonga ho azy eo ianao rehefa nandinika ny soratra masina. Eny ary manana fotoana malalaka be isika, mbola tsy fahateminy izao mandray ny fanamariana avy aminareo. Ho antsika izao moa vao manatrika ny talata sy ny zoma, fiaraha-mandinika soratra masina eto amin'ny fiangonana. Fa ny ankoatran'izay dia fanompoam-pivavahana araka ny mofinaina toy ny mahazatra antsika. Dia mikisaka kely any amin'ny fito sasany ihany ny firavahantsika rehefa talata sy zoma. Eny ary fanamariana na fanampy azonao lazaina. Vavaka ho azy aloha dia averiverina foana. Ny zava-dehibe izany rehefa mbola tratranao hifanatrika aminao ny olona dia hananana fanantenana ny momba azy. Fa rehefa izy mitsoaka antsika dia ho sahirana amin'izay tsika. Azonao hoe raha mbola azontsika resahana foana izy raha mbola mety miresaka amintsika foana izy dia hananana fanantenana. Fa rehefa izy izay mitsoaka hoe tena sanatria alao no mety amiko any amin'ny tantara-be fa za efa indraindray moa ny fandraisan'ny olona izany dia hoe familiana na tsy firarahiana hoe miato aloha mampandray. Fa ao anatin'izany nefa tena mitohy foana ny fitaizana sy ny fampahirezana ny olona fa tsy hoe ny paster any ianao dia any. Fa ao anatin'io fiatoana io tena mitohy foana ny asan'ny fiangonana amin'ilay olona. Fa raha tsy izay dia tena fanariana ilay izy. Azonareo ve
fa zay zany tokony fantatsika avoakan'Andriamanitra etsegema raha mipetraka no hoe mikorotana tokantrano ny olona anankiray dia miato amin'ny mampandray fanasany tompo azy izy aloha fa izy miato iny tezainy mampaherezana izy ireo miato ireo tezaina mampaherezana zava-mitranga dia mety ireto manaiky hiaraka tezaina izy anako izy mivady fa tsy ataoko hoe anako tena fanantenana ngezabe zany teo sitra ny tokantrano ary misy an'izany tafavoaka izy ny faharoa mandeha tsirairay izy ao aminao ao zany hoe samy teo sitrana fa tsy mety miaraka sy ho sitrana tsy te hiara ho sitrana samy te-haka fanasitranana ho azy ny anankiray mandeha ila fotsiny ny ray sisa no mikiry anasitrana nay tokantrano tiano sitrana ilay tokantrano fa ny ray sisa ireo izy ireo dia namantsika voalazany dadanao zay zao ao amin'ilay kahiny ao misy ilay manderery zany sa izy mivady manatona anao vehivavy zany izy io dia zao fotsiny avereny foana izy fa misoratra ao amin'ny Jisoa misy fiainana mandrakizay fanambadiana io hoe atreto eto an-tany ihany io zay kosa aloha mario ao amin'ny fitsangaran'ny tena maty ho Jisoa dia tsy misy apakana sy mpapakatra tsony sy vohy tena zay tsy fankaty ety ambonin'ny tany mpivady ety dia ataovy zay azo atao rehetra fa tsy antsika tena mifankaty be kokoa dia zay tenena tena fiainana mandrakizay reto tanjony Jisoa atonina dia hitanao fivoaran'izany fa tsy datarabena sy ny sisy toy izy eo amin'ilay fahefa-po hiala helin'i Jisoa kanefa tsy mety manatonay ianareo anananareo fiainana na itety datarabe ronjato amberivo azy izy ananinaniny tsy ahita fiainana na anambady indroy telo koa ary izy 5 mandrapahafatiny mivadin'izy amin'ny fanangaranama tsy ahita fiainana fa ny fanatonana an Jisoa ihany no ahitana fiainana io moa zany le 513 ny olona mety mandao efa tsitsitsy dia hijanona eo sika riavana misaotra amin'ny fandraisana anjarantsika mampitombo reny raha antsiny amin'ny fahatarana fa misy fitaovana vaovao tonga ao dia raha mbola mianatra ny izy dia taraikiraiky kely dia hivavaka sika tompo dia misaotra sy mankasitraka anao izahay no ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay nomenao ity fotoana ity hivelomanay amin'ny teninao tsy nitondra baiboly fotsiny izahay raha tonga teto tsy namaky ihany tsy nandinika fotsiny koa fa tena notaominao ka voatoana no samborinao retsinao anatonanao Kristy hitombo amin'ny fahalalana anao hitombo amin'ny lalam-pamonjena miaraka aminao voarainay ny famonjena ny filomanay amin'ny soratra masina ny hitahiranay amin'izany famonjenao zany Jisoa Kristy dia matoky izahay fa tsy izy ho avelanay na tendrin-tsoratra iray azy ao amin'ny baiboly satria ho ianao manafoana ny baiboly manontolo zany mba tsy hifikotra amin'ny boky anankiray ao amin'ny baiboly fotsiny izahay fa tena hilofo amantatra ny sitraponao ao amin'ny baiboly ao amin'izay voasoratra rehetra ao anatin'ny baiboly misaotra hitantana anay amakivaky ny tontolo andro amin'ny fikarakarana tokantrano amin'ny fikarakarana taratasy sy raharaha samihafa amin'ny asa mandraharaha fivelomana amin'ny fianarana misaotra amatsy anay izay ilainay amin'ity tontolo andro ity misaotra anao Andriamanitra ny amin'izay hijerenao indray ny manodidina anay mpiara-monina mpifaninam-bodirindrina raha misy mbola tsy nanatona anao izy ireny dia tao mba hanatona anao ireo manana olana samihafa dia hamangy azy ianao ireo marary
hitondranao fanasitranana ampionony koa ny manamanjo ireo mety hiatrika fitsarana tompo dia amarino amin'ny teninao ary mangataka anao hijery ny firenenay mandrakariva aza ilaozanao zao firenena izao ataovy mahita ny are-pahasoavanao na dia lazaina ao anatin'ny fahantrana azy ny fiangonanao ampahirezo mandrakariva ajoro ny vavolombelonao amin'ny teny sy amin'ny asa amin'ny anaran'i Jesosy nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ny takony ny an-danitra meo anay anizy anina sahaza ao anay ary mamelany hevoka hitahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raiso tanteraka aminareo ny tsodrantronona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadalan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Petraka